efatra roa amby roapolo satria ny 520 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia eto Analamanga avokoa. Azo lazaina ho tanora ny mponina eto amintsika satria ny antsasaky ny mponina dia latsaky ny 20 taona ary ny 4 isanjato monja ny izy ny 7,8 isanjaton'ny malagasy ihany no efa nifindra monina farafaratsy ny indray mandeha. Raha eo amin'ny lafiny asa indray dia 2,8 isanjato ny tahany tsy fananan'asa eto amintsika tamin'ny taona 2020 ihany. Raha eo amin'ny lafiny fambolena kosa indray dia tsy ahitana firy toeram-pambolena midadasika, izany hoe mihoatra ny 4 hektara eto Madagasikara, afa-tsy any amin'ny faritra sasantsasany toa ny faritra Diana, Sofia, Itasy, Alaotra Mangova avy amin'ny Ray aman-dreny. Mbola vitsy dia vitsy ny malagasy manana kaonty any amin'ny banky satria dia ny 2,2 isanjaton'ny mponina misy mpampindram-bola madinika ireny. Amin'ny ankapobeny dia ny tazo, ny areti-pivalanana ary ny aretin'ny taovam-pisefona no tena mpahazo ny malagasy. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray dia ny 13,8 isanjaton'ny mponina efa taona ny mihoatra no tsy mahay mamaky teny sy manoratra tamin'ny taona 2020 nanaovana ny fanadihadiana. Ho an'ny polarisation ko satria ny fitantanana ny firenena dia mitaky fananana antotanisa marina sy manaraka ny toetrandro dia eo ampanatanterahana ny fanadihadiana eo anivon'ny tokantrano ho an'ny taona 2020 ity ry zareo avy eo amin'ny Instat ankehitriny. Natao moa izany mba ahafahana manana antotanisa mikasika ny fiampiainan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Mikasika izay indrindra dia vahintsika eto amin'ny fandarana tosakevitra anio Andriamatoa Minisitry ny Toe-karena sy ny Indostria izay mpiambivantana ny Instat hitondra fanazavana bebe kokoa mikasika io fanadihadiana io ny tenany ao anatin'ity fandarana ity. Mikasika indrindra izay fanadihadiana izay natao zay dia vahintsika eto fanadihadiana izay naterahana elivon'ny tokantrano. Miarakanao Ndako zany ny tena hoe malaza ny hoe IBM nalay fanadihadiana ny tokantrano. Ny IBM dia araka ny voalasanao teo dia enquête périodique auprès des ménages izay amin'izay anaran'izay moa zany hoe fanadihadiana atao eo anivon'ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara. Ka isy an'izay fanadihadiana zay no atao dia zay no mahatonga an'izao fiaonana amin'ny besiny maro izao ny alalan'ity sehatra anankiray ity mba ahafantarana ny vahoaka rehetra sy ny tokantrano rehetra malagasy ny zavatra tokony atao sy tokony ho tonga any amin'izareo any. Izy io moa efa fanao isan-taona sa hoe sambany vao misy azy ity amin'ity taona 2020 ity dia raha jerena dia fahavalon'izao nanaovantsika an'izy io teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 7,7 tanoany ary ny farany nataontsika EPM nataontsika farany dia tamin'ny taona 5,000 ka izao 10,000 zao indray zany no niezahan'ny fanjakana ny fitondrana tetezamita miaraka amin'izareo ao amin'ny Instat na ny Institut National de la Statistique mba hanavaozana an'ireo tarehimarika rehetra izay somary efa dila ihany satria tamin'ny taona 5,000 no mombantsika farany. Inona tena hoe tanjona tiana hotratrarina amin'ny fanaovana azy? Ny tanjona tiana hotratrarina dia voalohany andeha io fanadihadiana io tsara ny fahatarany be sy ny maro an'izay ho any amin'ny tokantrano tsirairay tsy izy rehetra akory fa échantillonnage no ataontsika dia misy fantaniana betsaka no atao no angatahana amin'ny tsirairay mba ananatsika atontanisa. Io fantaniana io dia mikasika ny fiainana andavanandro. Mikasika ny fiainana andavanandro voalohany resaka hoe firy monla, firy ny vavy, firy taona ny ankizy, firy taona ny ray aman-dreny mba ananatsika an'izay atontanisa rehetra izay no akambakambany rehefa avy eo. Faharoa dia misy fantaniana sy maromiditra lanindalina kokoa amin'ny fiainan'ny tokantrano isanandro. Firy ny vola lany eo amin'ny fampianaran'ny ankizy, firy ny vola lany eo amin'ny resaka fividianana sakafo andavanandro, firy ny vola lany eo amin'ny hena ohatra na ny vary ohatra na ny zavatra hafa. Ary indraindray ary mety misy fantaniana lasa lavidavitra kokoa antanina ndray mpianakaviana hoe firy moa vola lany amin'ny resaka fisotoka mba hananatsika tarehimarika amin'ny fomba fiainan'ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara. Ka zay rehetra zay no atambatambatra vitsivitsy no ohatra ny raisiko teo fa fantaniana betsaka no mipetraka zay rehetra zay no atambatra mba hananatsika antontanisa vaovao hijerena voalohany indrindra ny tahany fahantrano
na le taux de pauvreté eto Madagasikara dia isaky ny faritra na isaky ny tanàna. Faharoa dia nanantsika ihany koa lay amahatsika ny olana eo anivon'ilay tanjona napetraka eo amin'ny iarahantsika mitetikasa anankiray iarahantsika amin'ny firenena mikambana dia raha atao hoe OMD na objectif millénaire du développement. Ananatsika hoe aiza ho aiza ndraiky koa tsika amin'ny fombafomba fiainatsika andavanandro eo amin'ny condition de vie afahatsika manana tanjona vaovao ary amin'izay tanjona zay manametrahantsika tetikasa mba hahatongavantsika amin'izay tanjona apetraka zay. Ary ao anatin'izay ohatra ny hoe ahitantsika hoe firmony ankizy mianatra, firmo tany fampianarana ankizy eto Madagasikara, firmo ny tany reny miteraka any amin'ny maternité eto Madagasikara. Ohatrohatr'izay zavatra misy amin'ny ankety io sy ny tanjona tokony ho azontsika amin'ny fanadihadiana izay ataontsika io. Misy fotoana efa voafaritra hoe anomboana an'izy io dia mandrapahaviana no farany ny anomboka ny eto Antananarivo sy manodidina. Ho any ny tokantrano tsirairay zany reo mpanao fanadihadiana mijery sy anontany atsika ponina tsika ny tokantrano ary manomboka amin'ny arandro ambony dia miparitaka any amin'ny faritra izy ireo satria amin'ny arobizany dia miparitaka daholo rehetra ary ny any amin'ny faritra zany noho izay zavatra dia manomboka ny amin'ny arandro ambony no atao ka mandritra ny enimpolo andro volana eo zany no anaovana ny fanadihadiana io dia rehefa avy eo miverina daholo indray reo mpanao fanadihadiana anaovana an'izay rehetra antotanisa azo sy valiny fantahina azo ikirakirana an'izany eo anivon'ny direction générale ny instate. Reo olo reo zany tonga dia tonga fotsiny ny tokantrano ao sa miara-miasa amin'ny fokotany izy ireo sa ao ny fomba fiasan'izy ireo? Mora fatarina izy ireo satria manana badge hoentina, manana taratasy izy avy aty amin'ny direction générale ny instate dia reny zavatra reny no entiny mamonjy ny tokantrano tsirairay ary mino afa tsy maintsy mandalo any amin'ny fokotany any zareo mba moramora kokoa ny fidirany reto mpanadiady reto any amin'ny tokantrano tsirairay. Mba hanamora ilay afan'ireo le mpanadiady zany inona no afatra ho amin'ny vahoaka? Ny afatra ho an'ny vahoaka sy ny tokantrano tsirairay dia iarahantsika malala fa zava-dehibe zao ataontsika zao matoa tany amin'ny 5 tany nanaovana azy farany ary zao niezaka ny fanjakana hanao azy fantatra fa misy fitenenana matetika ataontsika malagasy hoe ny tokantrano tsy ahaka dia ny fiangaviana reto tompoko dia mba ampidirantsika n'ireo mpanadiady reo any amin'ny tokantrano tsirairay ataontsika amin'ny tokantrano tsirairay avy mba ahafahandrareo manontany sy manadiady ny tena fiainana misy amintsika zay ny voalohany. Ary faharoa dia miangavy ihany koa ny tokantrano tsirairay mba hanome ny tena fahitany ny tena marina amin'ny fiainana andavanandro mba ahafahantsika manana antotanisa tena izy, ahafahantsika mametraka tanjona sy tetikasa maro ahafahana miotra amin'izao fahantrana misy eto amin'ny firenena zao. Ary zay rehetra zay no ananatsika sy anana fanjakana antotanisa mba ahafahana miatrika ny tetikasa rehetra miaraka amin'ireo mpamasivolatsika sy miankina amin'ny zavatra rehetra tokony atao eto Madagasikara. Anisan'ny manana natira tokoa araka izany ambarinao zany ny fikarakarana ty resaka antotanisa ity satria dia anisan'ny ilain'ny firenena tokoa ny fahafantarana an'ireo tarehimarika isan-karazana izay mahakasika ny fiainana. Fa ny fanontaniana mipefaka dia hoe aiza ho aiza kosa ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny olona zay hoe afaka isana ny andraikitra reny misy ve eto amintsika ny mpiandraikitra ny antotanisa mahatianina. Voalohany manana ny maizy azy Madagasikara raha ohatra ka ireo kirakira ny antotanisa ny jerena manana an'izany tsika satria mibetsaka reo manam-pahaizana avolenta tokoa mikirakira sy manao an'izany asa zany andavanandro ary tsy mena nitatsika raha ny firenena afrikana ny jerena kanefa kosa misy lesoka satria tsy tokony ho adino fa voalohany arakaraky ny fahatsaranyio asa anankiray fikirakirana ny antotanisa io no ahitana hoe aiza ho aiza moa le firenena manakarena ve sa mahantrahatra kokoa ve fa ny olana misy eto Madagasikara ny fotoana zao. Faharoa dia